Tompolasy sy tombovavy ao anatin'ny hafaliana tanteraka no iaravanantsika mianakavy manaraka miara-manonjy eto amin'ny MBS amin'izao fotoana izao. Isaoran'ilay nahary no fitantanana sy fitahiny fa raha tsy teo izay dia tsy afaka ny miaraka isika ka dia isaorana izany nahary izany. Ny arahaba moa araka ny efa mazantsika totsika arahaba ny manjaka miadana samy mahazo daholo ny besin'ny maro ny lafy valo. Na zany ho antsika eto Antananarivo, na ho antsika manodidina ny Antananarivo, na ho antsika any amin'ny faritra, na ho antsika any ampitan'ny ranomasina. Ankoatran'izay ny fandarantsika izay arahanao eto amin'ny MBS dia ahafahanao zany manaraka izany fandaran'izany ny fahitalavitra mazava loatra, ny radio ihany koa eo, ankoatr'izay ny YouTube sy ny Facebook. Ka izay mampety anao zany no ahafahanao manaraka n'ity fandarana ity. Herinandro vaovao isika, herinandro ao anatin'ny antsoina hoe tena misehatra zany ao anatin'ny famaraparanana sahady ny propagande satria herinandro sisa, herinandro mahery kely eo amin'ny herin'ny alarobia no higadona ny 1 Desambra 2 Desambra isika anio. Ka ao anatin'izany no hiazaka zany zavatra miseho isan-karazany zany ary ao anatin'izay no hoe ny miezaka hampanjaka ny fahamarinana dia tena hoe miezaka tokoa ary ny tiako Madagasikara ny fanoherana ny firaisan-kina dia tena manao ny aintsy io zavatra mihitsy amin'izany hoe mba fifidianana anjakan'ny fahamarinana izany. Fa etsy an-daniny etsy dia mba miezaka ihany koa ireo tsy tia fahamarinana, ireo te hiaina ao anatin'ny aizana, ireo te hiaina ao anatina koa tsy fahamarinam-pifidianana dia manao ny ataony ihany koa ary miketrika tsy miketrika roa, miketrika n'izao zavatra rehetrarehetra efa hita taratra izany. Ary izay indrindra no tsy maintsy hanamafisana ny fahamailona sy ny fanaraha-maso amin'izao atao hoe herinandro mahery kely mialohan'ny fifidianana izao. Mialohan'ny fifidianana isika ka ao anatin'izany no tsy maintsy isen'ny fandraisana andraikitra aty amin'ny mialohan'ny fifidianana aty. Ina moa no tiano tenenina amin'izany? Ny tiano tenenina amin'izany dia ny hoe ny lisam-pifidianana io no tena lakilehan'ny fifidianana. Ny zavatra misy anefa dia kitihana foana ilay lisam-pifidianana. Ny arahantsika nahita zany zao sy ny aina fa rehefa vita ny fifidianana solombavambahoaka, ay zany mbola misy hatrany amin'ny mpifidy hatrany amin'ny maro, atao hoe maro matapitrisany no tsy tafiditra atao anatin'ny lisam-pifidianana dia mihoatra ny any amin'ny telo tapitrisa. Eny tsy telo tapitrisa izy iny raha ny fitadiavantsika azy. Raha vao vita ny fifidianana solombavambahoaka dia efa fantatra izay fa tsisy ny resaka izany. Rehefa nandeha ny fotoana ka noho ny fantatra amin'izay fa kandida ofisialy ny tiako Madagasikara eto Antananarivo renivohitra Ravalomanana Tojo fa nahazo numéro 4 dia tapitapika eo sokatra indray ilay lisam-pifidianana. Nandeha indray ilay fotoana dia niferana ilay fotoana hatramin'ny 30 Novambra. Efa lasa zany 30 Novambra zany hoe izay tsy tafiditra ao anatin'ny lisam-pifidianana dia manao ny misy lalina tsy maintsy atao zany, tsy maintsy maka ordonnance ka tsy ny ordonnance alaina ny fitsarana no entina mifidy fa ino no ahafahana manoratra n'ilay anaran'ilay olona ao anatin'ny lisam-pifidianana. Ny tena alefa ny filazana maro samihafa dia natrehany izay zavatra izay. Tapitra ny 30 Novambra, inona indray? Nihitatra indray. Mbola hitarina indray ilay izy. Nefa efa herinandro mialohan'ny fifidianana dia mbola misy fanapahan-kevitra ihany tompoko milatsaka avany momba ny lisam-pifidianana. Mandeha fanentanana, mandehana marino ny anaranao fa nga ilay lisam-pifidianana mbola tonga any amin'ny tany hatramin'izao. Herinandro mialohan'ny fifidianana io. Ary ny fanontaniana mipetraka dia hoe ahoana moa zany no anaovana n'ilay atao hoe fanoratana ny anaran'ilay olona ao anatin'ilay lisam-pifidianana amin'ity lisam-pifidianana kitihana lavity. Ahoana ny momba an'izany? Satria fantatsika tsara fa ny lisam-pifidianana dia tena hoe saripady zany io. Saripady ny lisam-pifidianana. Dia eo indrindra isika ary izay no nahatonga ny filoha nasionala ny antoko tiako Madagasikara ny président Marc Ravalomanana nanao fanambarana mihitsy. Atsoratra moa zany izy io ary efa samy naheno isika
tamin'ny faran'ny herinandro teo, ny aminy hoe tsy maintsy ampitomboana ary tsy maintsy atao farak'izay tratra ny fanaraha-maso amin'izao. Io ilay fanambarana dia alao tonga dia vakitsika, angadantsika aloha zany ny teknisianina mba anisaka kely an'ity écran eto amin'ny studio ity satria somary takony ny caméra lay soratra zany aty amin'ny voalohany dia tsy tena voavaky tsara ilay izy fa takona, dia ho vakitsika izany tamin'ny 3 novambra mihitsy io zay tamin'ny 3 novambra ity fanamarana ny président Mahakaravaly manana ity, ary fanamarana mampieritreritra milaza ny zavatra misy zany. Zao no lazainy ao ny amin'ny hoe mikasika ny fanitarana ny fehim-potoana ahafahana misoratra anarana ao anaty lisitry ny mpifidy amin'ny alalan'ny ordonnance. Miteraka ahiahy lehibe ho anay ny nandraisan'ny CENI fanapahan-kevitra anitarana ny fotoana farany fandraisana ny anara-mpifidy amin'ny alalan'ny didy tsy volana na ordonnance. Efa fanarahana ary namoahany CENI noty fa androany 3 novambra, tamin'ny 3 novambra teo zany no fotoana farany amin'izany, kanefa dia nitarina indray ho amin'ny 4 novambra ho avy zao zany. Miteraka ahiahy ho anay zany satria mety ho fomba ahafahana manao osoka amin'ny lisitra mifidy. Hita sy eno taorian'ny fitsidihana faritra maromaro izay natao, fa tsy manaraka ny tokony ho izy ny fizotran'io fa noratana anarana anaty lisitra mifidy amin'ny alalan'ny ordonnance io. Raha ny tokony ho izy dia ireo olona te hisoratra anarana ao anaty lisitra no mandeha eny amin'ny fokontany sy eny amin'ny CENI, ary tonga eny amin'ny fitsarana mangataka ny ordonnance hisoratany anarana ao anaty lisitra. Tsy izay anefa no hita any amin'ny faritra maro, fa misy olona iray avy amin'ny antoko politika no mikarakara dossier ho an'olona amanjatony, ary olona iray io ihany no tonga any amin'ny fitsarana mangataka sy maka ordonnance ho an'ireo olona amanjatony ireo, ary olona iray io ihany no mitondra ny ordonnance azo avy eny amin'ny fitsarana makeny amin'ny CENI anoratana ny anaran'ireo olona amanjatony ireo ao anaty lisitra mifidy. Koa manao zao fanambarana zao izay milaza fa tena tsy ara-dalàna zany ary tsy azo ekena, ka tokony handray fepetra aingana ny CENI sy ny eo anivon'ny fitsarana Antsina izany. Miteraka ahiahy ho anay ho fampiemorana ny fotoana ahafahana mahazo ordonnance hisoratana anarana ao anaty lisitra mifidy io noho ireto antony tsy mazava ireto. Ho tratra ao anatin'ny 5 andro ve ny fanontana na impression ny lisitra mifidy sy ny karatra mifidy vaovao, satria 4 desambra vao hifarana ny fandraisana ordonnance, ny 5 desambra vao anomboka ny impression, kanefa fifidianana ho tanterahana 12 desambra. Amin'ny fotoana manao ahoana ary aiza no ahafahan'ny mpifidy rehetra anao ny fanamarinana sy fantsiana ny anarana voasoratra ao anatin'io lisitra mifidy vaovao io, satria araka ny 420 ao amin'ny lalàna fehizoro 7 sy 4 aotraotra mifeny fifidianana, dia manana 20 andro ny mpifidy rehetra anaovana fanamariana mialohan'ny amaranana tanteraka ny lisitra mifidy. Mety hiteraka anarana verimberina na doublon maro dia maro ao anatin'ny lisitra mifidy ireo zavamisy izao zavamisy zao noho ny tsy fahampiny fotoana. Rahoviana ary aiza no anaovana ny aretage na ny famaranana tanteraka, aretage définitif an'ireo lisitra mifidy vaovao azo avy amin'ny ordonnance ireo. Amin'ny fomba ahoana rahoviana ary aiza no ahafahan'ireo antoko politika sy ireo fiarahamonim-pirenena ary ireo mpanara-maso ny fifidianana hijery sy anao fanamarinana io lisitra mifidy vaovao io, satria araka ny 730 ao amin'io lalàna mifeny fifidianana voalaza eo ambony io, dia manana zo hijery sy anao fanamarinana ny lisitra mifidy ireo sehatra voatanisa teo ireo. Amafisinay araka ity fanambarany ny président Mahakaravaly mananty ihany, fa manahy ny mety isiny ny tsikombakomba any manana osoka sy alabato amin'ny alalan'io lisitra mifidy io izahay amin'izao zavamisy zao. Sarotiny izay satria fifidianana eny fotony ity fifidianana ity, ka isam-bato iray dia efa mety ampiova ny safidim-bahoaka. Ko miantso ny tompon'andraikitra rehetra voakasika io resaka ordonnance électorale izao, ny CENI zany, ny fitsarana ary ny fokontany mba handray ny andraikitra aingana
mba hiverena ny fampitokisana ka hizora fifidianana ao anatin'ny filaminana. Miantso ihany koa ny mpifidy sy ny vahoaka malagasy rehetra izahay ho mailo sy andray andraikitra hatrany manoloana izay mety ho fanomanana osoka sy alabato any amin'ny toerana misy antsika tsirairay avy. Natao teto faravohatra anio sabotsy 3 novambra 2020 sy 2020. Zay ilay filazana mainka nataony président national zany Front National nytiako Madagasikara, président Marc Ravalomanana, momba izay resaka misy mpifidiana sy hoe ny taran'ny CENI indray ilay izy. Ny CENI moa amin'izany tokony mitondra fanazavana mialohan'ny fanapahan-kevitra fa fomba fiasan'ity CENI ity rehefa manapa-kevitra tonga dia milatsaka avany tsy fantatra hoe ahoana nefa ny olona rehetra tompoko dia mahay lalàna araka ny fanaparan'ny président Marc Ravalomanana teo 5 andro ve tompoko 5 andro ve dia ahafahana manao ny atao hoe fanamarinana ao anatiny izany rehetra satria terikely zany le fotoana ifarana n'ilay famoahana ordonnance sy ny datim-pifidianana 5 andro monja nefa fifidianana manana lanjany izy ty manakaiky vahoaka. Zay zany no tsy maintsy nresahana aloha tetỳ am-piandohana amin'izao fanombohan'ny miara-manonja izao ka dia iny dia mety efa amin'ny rehetrarehetra iny tsy hoe Antananarivo rery satria hoe Ravalomanana tojo no milatsaka eto atolotry ny tiako Madagasikara sy ny firaisankina fa ho an'ny commune rehetra manerana Madagasikara ho an'ny vahoaka malagasy izany ka ny dikany dia ny hoe tsy maintsy amafisina arak'izay azo atao mihitsy ny fahamailona sy ny fanaraha-maso fa efa mandeha any rehetrarehetrany ny endrika fiomanana amin'ny alatra sy ny fanodifidonana ny marina amin'ity fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsainy ity. Raha isika ny mpisehatra voalohany eto amin'ny miara-manonja amin'izao fotoana izao tsy izany fa Andriamatoa Tiavina Ratsimandresy. Tiavina Ratsimandresy dia kandida ben'ny tanàna atolotry ny tiako Madagasikara ao amin'ny commune Ambohimangakely ary izy no nahazo ny mandat sy ny tsodrano avy amin'ny président Marc Ravalomanana filoha nasionalin'ny TIM. Miarabanao Andriamatoa Tiavina Ratsimandresy. Faly miarabanao Andriamatoa Rina ary faly miaraba ny mpanaraka ny fandaharana rehetra manerana Madagasikara ary indrindra ny ao amin'ny commune Ambohimangakely. Nangataka kompatanana manokana moa teo ny teo Soamanandrano satria avy nanao propagande teny zay marina teo namana Rina ka dia faly miaraba antsika rehetra mitsidika ny tokantranontsika tsirairay avy. Eny ary milohany tena anomboantsika ary ny resaka ifanaovana amin'Andriamatoa Tiavina Ratsimandresy dia andeha aloha arahantsika ity mizika famantarana izany kandida izany kandida ben'ny tanàna atolotry ny tiako Madagasikara eny amin'ny commune Ambohimangakely numéro 2 anao numéro 2 ndao arahantsika zay aloha. Riva hoka eto amin'ny commune Ambohimangakely numéro 2 Dawati amnaye fakti sadrese Dawisi kere kaifidy Tiavina Ratsimandresy atambaro ny ere fanena watstana eva hita profa izy ny mendriky ben'ny tanàna aiza daholy ny zanaky tade vonina ndresy daholy ny zanaky tade oya aiza daholy ny Ambohimangakely o vonina ndresy daholy fa io ny zekero Inyo Tiavino izy aminenayo Inyo Tiavino vidio amzayo Inyo Tiavino izy aminenayo Inyo Tiavino vidio amzayo Numéro 2 Numéro 2 Numéro 2 Numéro 2 Raison sa vide te alok Tiavina Izy olombavao be sady tsy miavinavina ny mampiavaka anazy izy mbola tanora efa master andreny de miasa fa tsy mba saim-bola aiza daholy ny zanaky tade vonina ndresy daholy ny zanaky tade oya aiza daholy ny Ambohimangakely o vonina ndresy daholy fa io ny zekero Inyo Tiavino izy aminenayo Inyo Tiavino vidio amzayo Inyo Tiavino izy aminenayo Inyo Tiavino vidio amzayo Numéro 2 Numéro 2
lamina tsarina re de diole numéro 2 Ambomanga kely tanàna milamina matiavina nolakle any amin'ny le fanovana anavitra ny eto tanàna aleo mba tanoran'izay no mitondra sady izy koa nefa ny akama numéro 2 io anetsika ny lalana numéro 2 jipandravaly manana numéro 2 io anetsika ny lalana numéro 2 jipandravaly manana inyo diablo izay amin'ny anayo inyo diablo vidio amzayo inona mizika famantarana ny tiavina raha tsy mandresy kandida be tanàna tolotry ny tima zany eo Ambomanga kely numéro 2 omenanao vetrany sehatra inona no vina zany hoentinao andresen-dahatra ny vahoaka Ambomanga kely Androjabato ho anao fa raha ho anay mpitazana aloha de nesaka fotodrafitrasa no hita hoe hita aloha zany akoatra zavatra fa hoe misongadina hoe tena sy lesoka ho an'ity commune Ambomanga kely ty ohatra hoe WC public ohatry ny ao mahazo ihany misy nefa nareo fokotaro 20 ohatra zany anao misehatra ary ie marina mihitsy zay voalazana zao Andriamato Mananjara mizara enina lehibe ny vinanasa hoentin'ny kandida larana faharoa Ambomanga kely anarenana an'izany commune zany. Ny voalohany de fitantanana mahomby sy moderna ny commune manarak'izay ny fotodrafitrasa ho an'ny vahoaka moa efa voalazanao teo ny fanabeazana sy fahasalamana fototry ny fampandrosoana ny fanohanana ny tanora ny fandriampahalemana sy fiadanana ho an'ny rehetra ary farany fandrosoana ary atoekarena ao amin'ny commune. Raha jerentsika le voalohany ny fitantanana ny mahomby sy moderna ho an'ny commune fantatrao fa Andriamato Riana fa tena sahirana ny ao amin'ny commune Ambomanga kely amin'ny fikarakarana taratasy ary zay irery ny candidat na atety ny commune ny Fokotany 20 tao anatin'ny pré-campagne zay de efa nahatety Fokotany 20 ny tao anatin'izay ny jerenay sy ny resahany tamin'ny vahoaka inona ny olana ty aminareo fototra voalohany ny hoe asany be ny tanàna nefany de ny amin'ny premier magistrat de la village de zay le hoe fampandehanan-draharaha mpanjakana eo amin'ny commune ka zao ho jerentsika manokana ho afainganina ny fikarakarana taratasy rehetra ao amin'ny commune. Ahoana fomba natanterantsika an'izany ny tena moa de mamiserasera amin'ny commune manodidina toa Analasora na Manarina sy anareo mpijery jery ny tena ahoana fomba fanaovana copie ao 10 minitra de vita. Ahoana ny ao amin'ny commune anay no taraiky be amin'ny fikarakarana commune ny copie azafady indrindra natorony zareo ny teknisianina rehetra mifanaraka amin'izany ary tokony omeny anareo vao tonga ao amin'ny commune zay zay nataony vaindondra raha ary farafaratsiny amin'ny tabaky ny fotoana ho avy io efa miova ny fomba fiasa rehetra ao amin'ny commune Ambomanga kely amin'ny lafin'ny fikarakarana taratasy zay. Voalazanao teo moa hoe ny fotodrafitrasa ao amin'ny commune marina zay ary hitako fantatro tsara mihitsy zany Ambomanga kely matoa anao miteny an'izay fa tena manana olana Ambomanga kely amin'ny resaka fotodrafitrasa akaiky ny vahoaka. Misy tsena zao Fokotany Antanambao raisiko aminao Fokotany efa anisan'ny lehibe ao amin'ny commune Ambomanga kely nefany misy tsena ao misy an'izay hoe tsena nalakamisy zay na WC public tsy misy na Manarina tsisy dosy zay mandalo eo zay de mangataka an'izany ny mpivarotra rehetra ao ahoana monsieur le maire mandoty ike zay inona ny tamberina andraikitra anay ao amin'ny eto amin'ny tsena anay ty fotsiny na WC public tsy misy ka tokony omeny anareo fa ho tsapanareo amin'izay misy mpitatana ny commune Ambomanga kely amina zavatra fotodrafitrasa kely ohatr' zany nefa tena manan-danja manakaiky vahoaka. Manarak'izay ny resaka fotodrafitrasa ho an'ny tanora fanatanjahantena ny tena moa tanora ary ho an'ny nahafantaran'ny olona anaraka teo Ambomanga kely manokana de efa mpikarakarana reny tournoi reny izao zay terrain ao Ambomanga kely ohatran'ny terrain Ambomanga kely tena tsy misy terrain tanin'olon-tsotra no ho faina zay ny fanaovana azy tsy manana terrain commune Ambomanga kely commune kely noho Ambomanga kely tahaka ny Alasora na vita terrain manana terrain na Manarina fanambo no apetrakay ho antsika eto Ambomanga kely ho jerena manokana ny lafin'ny fotodrafitrasa rehetra na ho an'ny tanora indrindra reny fotodrafitrasa manakaiky vahoaka reny vahoaka salama na Manarina no afaka mandroso.
hitanay ny foto-drafitrasa efa tamin'ny andron'ny fitondrana be ny tanàna farany tiako Madagasikara izay tête de liste moa izy amin'izao namana ina Andriamatoa Jean-Claude no nisy fanavozana ny CSP2 ary tsy nitombotsony tsy misy afa-tsy anankiray ny CSP2 anankiroa miaraka amin'ny ao Soa Manandrariny ho jerentsika manokana izay vahoaka salama no afaka mandroso manarak'izay ihany koa jerena manokana ny fanabeazana rehefa nidina izay tamin'ny pré-campagne dia mijery anao mandeha anao mijery reny PP reny vitsy kely ny ankizy mpianatra ao rehefa ntanina ny directeur ny tale-tsekoly 20 nisan'ny mpianatra atiko fa maninona raha isako marina mafy tsy misy 10 reo misy dia misy inona ny olana tsy misy sakafo zareo ankizy ireo rehefa amin'ny atoandro dia rehe tafody tsy tafiverina tsony fa tonga dia mijanona ny atrano mitombo briky maka rano moa tena olana be ao amin'ny commune-nao tonga dia atoandro dia tonga dia matora-pitoerana ny ankizy atoandro raha tafiverina rehefa tsy tafiverina moa dia miasa dia ho jerentsika manokana io lafiny io amin'ny fanaovana reny hoe cantine scolaire reny izay hoe nijeren'ny commune fiara-miasa zany ary fa zao tsika dia efa manomboka miasa amin'izany na manarina fa tsy mbola miandry hoe ho lany akory vao hanao an'izany manarak'izany ihany koa ny fampitaovana rehetra any amin'ireny PP reny ho jerena manokana satria ny tontolo rehefa mianatra ny tontolo manodidina koa anisany manampy ahafahana mandray tsara ilay fanabeazana atolotry ny mpampianatra ho jerentsika manokana reny ny CSP2 hoe fanoteneniko teo sy ny maro isan-karazany jerena ihany koa ny lalakely rehetra ao Ambohimanakely na Manarina sy ianareo mponina Ambohimanakely izay manaraka ito amintsika amin'izao fotoana izao ho amboarina ilay lalakely rehetra ao anatin'ny commune Ambohimanakely hitako izao eo amin'ny voamiditra ho any amin'ny Fokontany Tsarasina eo amin'ny CSP2 eo tena ratsy izany lalan'izany nefa dia tena eo an-tampon-tanàna Ambohimanakely tena malahelo ny tena Fokotany Ambohimanaka-Tanambao moa dia tena hoe Fokotany nahalehibe ihany tena ka tena hoe ekina ny fo tanteraka manarak'izay ny fanohanana ny tanora ny commune Ambohimanakely dia hiaran'ny olana ara-tsosialy rehetra eto amin'ny firenena ankehitriny betsaka ny tanora tsy hanasa eo Ambohimanakely tarika any amin'ny tsy fandriam-pahalemana tarika any amin'ny tsy fandriam-pahalemana voalazanao na Manariny ho jerena manokana ny tanora tsy hanasa rehetra ahoana moa fomba nantanterantsika an'izany ho ampifantsika ny tanora rehetra amin'izay spécialité efa nanany misy maçon be dia be ao misy reny call center io manomboka miroborobo amin'ny commune Ambohimanakely misy tena orinasa lehibe mihitsy amin'ny sehatra amin'izany call center izany ao amin'ny tanàna misy ihany koa orinasa maro isan-karazany asa tanana isan-karazany dia ho omena ny fampiofanana ahafahana farafaratsiny mba manaraka ny fenitra moderna ankehitriny ny fahaizan'izy ireo ka zao ahafahantsika mametraka fepetra ho an'ireo orinasa rehetra izay iorina ao amin'ny commune Ambohimanakely mba ny tanora sy ny tsy hanasa Ambohimanakely no voalohany misitraka ny orinasa rehetra izay petraka eo amin'ny commune Ambohimanakely efa misy ny orinasa ao ataontsika ny fifampirarahana rehetra mahakasika an'izany fa izay ho avy dia efa petraka izay fepetra izay anangantsika izany karazana coopérative karazana ohatra coopérative anankiray ohatra ny hoe spécialité ohatra hoe maçon dia ho ampifantsika izy ireo dia ho proposentsika rehefa mamere permis de construire reny tsika commune Ambohimanakely dia manana anreto fikambanany reto mahay mahalala mahavita araka ny fiteny filamatry ny atokotiko Madagasikara dia atao ny fifampirarahana rehetra atao anaty condition mihitsy izany na Manariny akoatr'izay resaka fandriam-pahalemana manahoana satria raha tsy milamy manontany marina hoe efa vao resaka teo ny tanora fa ny vinanao zany rehefa lany ianao mba hoe fampajakana ny fandriam-pahalemana io moa aretina hitovizan'ny commune maro fa ho anao Ambohimanakely ahoana fipetrana marina tokoa izay voalazanao izay na Manariny ny fandriam-pahalemana dia tena io moa miafampiankina le izy araka ny efa nolazaintsika teo hoe le tanora tsy hanasa dia mitarika an'le tsy fandriam-pahalemana io koa ny fahantrana io koa ny fahantrana mazava ho azy ho amafisitsika ometsika ny fitaovana sy tadiavantsika ny paikady rehetra hanampiana ny mpitandro filaminana eto eo atoerana
ho jerentsika koa ny afahana maniditra ireny postana gendarmerie reny mba amin'ny fokontany hafa satria commune Moankely ankehitriny efa tena lehibe fokota commune faharoa lehibe eto amin'ny district Navaratrano ny commune Moamakely rariny sinitsiny raha ohatra ka hijerena toerana afahana manao postana gendarmerie arak'izay tratra ifanahirantsika miasa amin'ny gendarmerie zany. Ho jerena ihany koa omena hasiny ny carte mobile namanarina. Tamin'ny fidin'ny fotona nataony ireny dia tena mitaraina izy ireo. Tsy nahazo tsisy asiny, tsy nahazo fitaovana akaiky anay dia tena be dia be ny fifampizarana ataonay rehefa fabrique succès mera candidat ankehitriny omena fitaovana ireo carte mobile ireo ary omena asiny ihany koa ho averina ny asiny izay hoe tao anatin'ny fitondrana taloha izao tsy nandray ninona ireo carte mobile ireo dia tokony omena anareo fa ho jerena manokana ianareo nareo no tena mitandro ny fandriam-pahalemana, nareo no akaiky ny vahoaka, ianareo no afaka hitarina ny vahoaka rehefa misy ny tampoka sy ny tsy fandriam-pahalemana eo amin'ny tanàna. Ho jerentsika manokana zay moa teneniko teo hoe fampitohy amin'izay le hoe fampananana asa ny tanora dia ao anatin'izay hoe fiativana amin'ny fandriam-pahalemana izay daholo. Vola resaka fahasalamana indray satria io ny voalokarena tsy afaka mandrositsika raha tsy salama ve mponina Ambohimankely, inona vina hoentinao rehefa lambe ny tanàna ianao mba hanatsarana ny fahasalaman'ny vahoaka. Ie, ao anatin'ny vina ny be ny tanàna Ambohimankely ny fanakakezana ho atao manakaiky vahoaka ny fahasalamana. Ahoana nanaovantsika an'izay ny namanarina? Misy ireo fokotany tena hoe lavitra tahaka ny hoe kianja varatra fokotany Ambohimankely ao, misy any ambom-piainana any zay manaraka aloha dia salama daholo ianareo any amin'ireny fokotany ireny. Ho asiantsika dokotera mobile izay efa natombontsika saiko atombotsika tao anatin'izao taloha amin'ny pré-campagne moa fa rehefa nihery zay tamin'ny inspecteur niany ny fahasalamana tao amin'ny district dia tsy nahazo alalana moa zay dia tsy mbola natao le izy fa tokony omena anareo rehefa lany ianao dia ho ataonao, rehefa lany zay dia tsy maintsy ho ataonay zay tsisy manakana antsika intsony ahafahana manatona ny olona, dokotera manatona ny olona miaraka amin'ny fanafody. Efa nanantsika mpiara-miasa amin'izany namanarina toko fitaka fa ny atao no hita ozy ny fiteny malagasy. Maromaro ihany izay efa nteneninao izay fa ny olona izao mijery antsika atao amin'ny televiziona eto manaraka amin'ny anarahany eo dia hoe ho vita ny tiavina raha tsy mandresy daholo ve zany zavatra izany inona ny tokony omenao ary ny tokony omenao koa amin'ny fangaraharahan'ny fitantanana ny commune rehefa lany be ny tanàna ianao. Marina mihitsy izay namanarina raha tsy nanontany ianao dia tsy maintsy navoakako izay. Zay ilay hoe fitantanana mahomby sy moderina ho avoakantsika. Tiako mampafantatra anareo aloha fa ny commune Ambohimankely dia commune faharoa lehibe indrindra eto amin'ny district Navaratrano. Manana ny hetra rehetra eo amin'ny commune Ambohimankely tokony ahafahana manodina tsara sy manatanteraka an'izany vina rehetra izay napetraka izany ary izay vina izay dia calculer zavatra azo tanterahana tsara ao anatin'ny hoe mandat anankiray efa taona ny be ny tanàna. Tokony omena anareo fa mangarahara ny fitantanana ho avoakanay tsara mikena amin'ireny hoe ny vinavina ihany koa misy aleo budget programme namanarina apetratsika tsara izay ho fantatry ny vahoaka sy ny fomba hijerevantsika ny famatsim-bola rehetra ahafahana manatanteraka an'ireo vinan'asa rehetra ireo. Eny ary amaranantsika azy ary satria mbola misy mpisehatra anankiray eo aorianan'Andriamatoa Tiavana Ratsimandresy, inona no afatrao ary ho an'ny mpifidy ao Ambohimankely? Ny afatra dia tsotra fotsiny, fotoana izao ho antsika tanora eo koa nareo ray aman-dreny efa tsy ho avin'ny firenena intsony tsika tanora ankehitriny fa efa ankehitriny ny firenena ary misantatra an'izany ny ao amin'ny commune Ambohimankely. Tongava mifidy ny laharana faharoa amin'ny 21 volana Desambra ho avy izao. Io ny fisafidy tsy hamitaka antsika ary tokony omena anareo fa tena hitondra n'ilay fandovana tsapanay rehefa midina eny amin'ireny fokotany ireny zay fa tena mametraka fanantenany ianareo amin'ny tenanay, ny tsikitsikinareo, ny kopakopa-tanana ataonareo tena vao maika manosika anay
anao misimisy kokoa eo amin'ny fitantanana an'izany commune zany ka dia tokony meny anareo fa anao zay tratra ny herinay rehetra zay ampandrosoana ny commune Ambohimankely ka zao tsy ho tanteraka nefa zany raha tsy tonga nareo mandatsa-bato amin'ny faha 1 ny volana desambra mandatsaka ny lahagana faharoa ao amin'ny bulletin tokana dia faharoa arovany safidinao betsaka ankehitriny vao niresahana teo ny fanambarany filora Valomanana mikasika ny hoe misokatra ny lisam-pifidianana mila isika omena fampiafanana ny délégué fa mipetraka ny paikady rehetra ho anay ao amin'ny commune Ambohimankely ny fiarovana amin'ny vato fa isika vahoaka ihany koa mila mijoro isika miaro ny safiditsika endraso hatramin'ny farany ny fanisana vato jereo arao maso ny PV rehetra arao maso mandra-pahatonga ny vatotsika makeo amin'ny commune fa tsy kely lalana ny ratsy dia makasitraka tomboky lahy makatela tomboky vavy sozapetsaka nisarina nandray anay nanasanay tamin'izao fandaharana izao. Eny ary soratsika Andriamatoa tiavina raha tsy mandresy izay tsevina ihany moa izany fa candidat ben'ny tanàna atolotry ny tiako Madagasikara amin'ny commune Ambohimankely mitondra ny lalana faharoa na numéro 2 ka dia tafita ny afatra satria zany Ambohimankely zany dia commune manana ny maha izy azy eto Madagasikara ary indrindra amin'ny distrikany Avaradrano misaotra anao tompoko dia omendalana ianao ary. Eny ary ho raisitsika indray afaka minitra vitsy dia vitsy ny mpisehatra manaraka izany tsy iza fa Andriamatoa Alain Razafindratsimba. Alain Razafindratsimba izay candidat ben'ny tanàna atolotry ny tiako Madagasikara izany ao amin'ny commune Sabotsynamehana. Commune Sabotsynamehana ao anatin'ny distrikany Avaradrano ihany koa. Sabotsynamehana izay dia commune manana ny maha izy azy ihany koa satria dia sady maro mponina no maro ny zavatra misy eo zany ary betsaka ihany koa ny olana ho an'izany antsoina hoe Sabotsynamehana izany na amin'ny lafin'ny toe-karena na amin'ny lafin'ny sosialy amin'ny fiainam-bahoaka ny insécurité sy ny sisa ka dia faly aloha zany miaraba n'Andriamatoa Alain Razafindratsimba candidat ben'ny tanàna atolotry ny tiako Madagasikara nahazo mandat tany amin'ny président Marc Ravalomanana ao commune Sabotsynamehana. Miaraba anao tompoko. Miaraba anao Rina Rabe Mananjara dia miaraba ny mpiaino rehetra sy ny mpijery indrindra ny mponiny Sabotsynamehana manokana dia manao kompatanana aminareo tompoko. Eny ary misy moa ny muzika famantarana efa ao amin'ny teknisianinao zany ka mialohany tena andraisantsika hidirina amin'ny resaka aloha arahantsika ny mozika fanentanana ho an'ny eny Sabonameny ampandanitsika zany ny Alain Razafindratsimba ny fahalalan'ny olona azy moa tonga dia hoe Alain zany arahantsika eo aloha zay fa tonga dia aloha hidirantsika raha aloha ny resaka Andriamatoa candidat inona no amin'ny ankapobeny ny vina izay hoentinao ho an'ny mponiny Sabotsynamehana satria manantenanao Sabonamena. Misaotra betsaka amin'ny fanontaniana. Ny vinanasanay zany dia mifototra bebe kokoa any amin'ilay atao hoe sosialim-bahoaka. Zany hoe hipaka mivantana any amin'ny mponina tsirairay avy na lehibe na vehivavy na tanora na ankizy ny vina zay hoentinay candidat numéro 2 Alain Tim ao Sabotsynamehana. Zany dia miainga amin'ny atao hoe fitantanana mangarahara madio ary andraisan'ny rehetra anjara satria izay moa ilay atao hoe firaisan-kina. Manarak'izay ny tena fanamby lehibe apetraka ho an'ny Sabotsynamehana anisany dia ny famahana ny olona ny rano fisotro madio satria izay dia mpisehatra amin'izany rano fisotro madio zany manana orinasa manao an'izany manerana ny Madagasikara dia io zany nanaovanay fanamby manokana ao amin'ny commune Sabotsynamehana tsy maintsy hovahanay ny olana. Ankoatran'izay ao anatin'ilay sosialy efa ela zany tsy nisy zany hoe fanorenana EPP zany tao amin'ny commune io nefa ny mponina dia misasatra ny mitombo andro manalina dia ao anatin'izay zany hoe EPP ampy ho an'ny fokotany rehetra. Totran'izany koa amin'ny lafin'ny fahasalamana reny CSB reny dia CSB ray ho an'ny Sabotsynamehana ray manontolo ditanay hoe tena tsy ampy zany dia ao anatin'ny vina izay napetraka zany fananganana
CSB zany rehefa avy eo midirantsika amin'ny antsipriany le izy fa tononoko fotsiny a dia akoatran'izay a anisan'ny hoe projet farana atao hoe tetikasa tena voizinay mafy a fanorenana tsena vaovao ho an'ny tantsaha ao amin'le fokontany hoe Atsinanatsena ao Atsimotsenao. Akoatran'izay a ny fitantanan-draharaha ankapobeny ao anatin'ny commune dia hoezahana no hatsaraina sy ho hafainganina ary tsy pihana manokana le hoe fitantanana madio a mangarahara ary andraisan'ny rehetra anjara hifantoka manokana amin'izany zany zay rehefa tonga eo satria ny olona izay mpanaradia sy ny ao anatin'ny ekipa dia betsaka manana resaka amin'izany. Akoatran'izany a dia misy ireo izay mpanohana aty ambadika tsy mikarama akory fa dia manolo tena no fitiavana ny commune manana ny fahaiza-manao manokana momba an'izany. Resaka fandriam-pahalemana tsy maintsy resahantsika Sabotsinamehana manana foiben'ny polisy, Sabotsinamehana manana brigade ny gendarmerie fa na zany na tsy zany a mbola hita ihany ny endrika tsy fandriam-pahalemana ao Sabotsinamehana. Rehefa ianao be ny tanàna inona azonao ambara? Rehefa zay zany ny be ny tanàna dia hiara-asa akaiky amin'ireo hoe gendarme sy ny polisy izahay satria marina tokoa fa manana toby ao gendarmerie ary misy komisiariana Varadrano zay eo a Sabotsinamehana no miorina ka tsy maintsy ataontsika hoe valorizena zany ny fananany Sabotsinamehana zany tombon-dahany zany iaraha-masa amin'ireo sehatra ireo mba azahoantsika mampandry fahalemana ny tanàna, zany hoe le fiaraha-miasa zany hoe ahoana ny fomba hanampiana ny zareo na hanomezana tolo-tanana ny zareo ahafahany manao laronde any anatin'ireny fokontany ireny ary tsy eny amin'ny ataontsika hoe axe principal ihany fa mba midikiditra kely any anatin'ireny elakela-trano ireny dia mba mety miena ny tsy fandriam-pahalemana ao anatin'izay. Ny resaka tantsaha tsy maintsy resahantsika Andriamatoa Alain izany candidat be ny tanàna totrany ity ao Sabonamo ao iny andrefandrefan'iny tena lemaka be misy olana ho an'ny tantsaha zany. Inona mba vina hoentinao andresen-dahatra n'ireo olona ka androtsaka ny vatona anao zany? Zay moa rina dia tantsaha ary mamboly vary amin'io lemakina-mehana izay resahanao io. Mijaly tokoa ny tantsaha satria tsy ampy ny rano hoentina mamokatra. Iny lemaka iny taloha mahavita mamboly indroa satria afaka misy zany ny vary aloha dia avy eo misy ny vaky ambiaty fa efa ampolo taona ny maro no le tsy fikojakojana n'le foto-drafitrasa mamatsy le rano dia tsy afaka nanao an'izany intsony. Ny fanamby apetraka zany dia ho ampitomboana ny tahirin-drano amin'ny fampakarana ny barrage izay efa misy zany efa misy ao Andorano izay efa tany amin'ny taona 70-80 tany efa tsy manaraka an'le fiovavan'ny toetr'andro intsony. Fatatsika fa mekely zao ny rotsakorana zay kely rotsakoa zany mila angonina mba hampisy an'izay le hoe ampy izay ny tahirin-drano dia ampakarina zany le toha-drano ary zany tsy hoe ina daholo zao reto ambarany sary reto ambarany sary reto zao reo le io zao le misy hoe avance après daholo reo ary reo dia efa vita étude satria arak'le teniko teo betsaka ny olona ao an-damosinay manana ny traikefa sy ny fahaiza-manao manokana amin'ny sehatra samihafa. Dia hitanareo zao io le barrage nandroa rano avant hitanao hoe tena masiso le izy tsy voakojakoja le izy efa tsy manaraka an'le toetr'andro intsony. Dia eo amin'ny ankavanana eo zany le fanamby apetrakitsika hoe io zany no ampakarana azy eo amin'ny 2 metatra sy 20 ary ho diovina le. Ina fetraikany io rehefa vita zany? Fetraikany io zany rehefa vita dia hitombo le tahirin-drano any Atsinanana any miverina any zany le rano dia iny no alefantsika tsikelikely hoenty mamokatra amin'ny maintany. Akoatran'izay iny koa no pompina iny io mamby dia any mantsy mipompiany jirama amikarana le rafisotro madio. Dia zay le tenenina hoe tsy maintsy ho voavaly le olana satria Sabotsinamehana manana toby fanadiovan-drano. Raha ohatra zany ampy ny tahirin-drano inona fa tsy maintsy andeha 420 amin'ny 420 ny rano ary 7 andro amin'ny 7 andro rina. Akoatran'izay raha vao miresaka Sabotsinamehana dia leo atapy-tanàna eo mihitsy ny tena tonga dia hitan'ny olona raha zava-misy tohana fifamoivoizana, ny resaka tsena, ny resaka
atao hoe Carrefour koa mantsy izy io satria misy mivily makany Ambatofotsy sy Manandrina, dia misy makany Namehana, lalam-pirenena fahatelo, mifanjeva ao, Andriamatoa Ialain, inona mba vinanao zany andaminina an'izy io. Za zao nandalo teo ndeha hiasa ho aty amin'ny MBS tamin'ny maraina, manomboka eo amin'ny Bron district, ny filarana taxi be, tonga hatrany amin'ny fiviliana makany Namehana, makany aminareo any, ahoana ny momba an'io rehefa mba lany be ny tanàna ianao zany. Mifandray mantsy ireo satria rehefa tratran'ny fitohanana le bus dia tsy tafaverina ny Sabotsynamena izy dia miteraka an'io le fitohanana Lavareny io. Ankoatran'izay moa zany ny servisy tsy maintsy ho hatsaraina ao anatin'io resaka fitaterana io. Mahakasika ny atapon-tanàna manokana efa tamin'ny 2008 no nisy aménagement farany tao. Tamin'izany moa ny tenanay alefitry ny ben'ny tanàna ny andraikitra ny lafin'ny teknika tao. Zany hoe 19 taona ty aoriana zany rariny raha ohatra misy plan d'aménagement vaovao mifanaraka amin'ny fitombom-ponina, mifanaraka amin'ny fitombon'ny fiara, anaovantsika zany analefahana ny embouteillage io, ampitomboana ny parking, ary zay le hoe fitombon'ny parking zay mitondra plus-value ho an'ny mponinao satria rehefa betsaka amin'ny parking, malalaka amin'ny parking, azoto amin'izay ny olona hiverina etsena ao Sabotsynamena, dia zay miteraka fidiram-bola misimisy kokoa. Ina tao zao reto vinanao zao reto resaka tsinana-tsena. Resaka tsinana-tsena le voalohany io zao tsena mitantsaha. Io le ao ambadiky ny terrain io. Le terrain mantsy rehefa natao zany ny étude technique misy 19 metatra eo amin'ny ilany atsimo. Dia iny zany no akantsika 9 metatra fotsiny. Zany hoe ho akisakitsika makany anatiny zany 9 metatra le rindrina, le tambohan'ny terrain ao ihany, dia ao ambadiky iny no asitsika an'io tsenan'ny tantsaha io, ny ambany. Zay aloha zany ny première étape. Deuxième étape asondrotsika indray izy ho lasa pavillon afaka hivarotana koa zany ny any ambony any. Mazava ho azy fa rehefa miresaka tsena ianao tsy maintsy misy WC ao ivoahan'ny olona satria tsy maintsy manana ny fahampiretana ny olona rehefa mandehandeha any anatin'ireny tseny ireny. Zay le teneniko andrina hoe zavatra efa vita étude daholo ny atsika fa tsy tenitenenina fotsiny, dia io zany le tsenan'ny tantsaha ary manamaivana n'le fifamezivezena amin'iny atsimotsena iny io satria amin'izao tena fena mpivarotra mitombona amin'ny tany amin'iny lalana iny dia manana double bénéfice zany io zavatra io, mitondra plus-value koa ho an'ny tantsaha. Marina zay. Ahoana ny fomba natanterahany candidat Alain Razafondratsimba zay rehefa lany be ny tanàna ianao moa atolotry ny team ao Sabotsynamena, ampiasa 3PV ianao, ny fiaraha-miasa amin'ny tsy miankana sy ny sisa, fanjakana foibe ty hita io no ataony ny vola amin'ny etratrano raha sotomony ray dia ahoana ny fandehan'izay. Marina zany rina hoe le contexte actuel aloha raha ohatra ka hoe na ny vahoaka raha indraindray efa tsy manana fanantenana intsony, kanefa zay zany dia manentana manao hoe misy foana ny fanantenana rehefa vonona ny olona zay mitarika, ary io ny mpitarika zay natao hoe anisan'ny lakle anatin'ny fampandrosoana hoe iza no mitarika, fa rehefa mahatarika ny olona tsy maintsy tanteraka foana ny vina sy ny fanamby samihafa zay apetraka. Efa napetraka tany aloha ny atao hoe fitantanana madio sy mangarara. Rehefa miditra ara-dalàna ny volan'ny commune, ny etra, ny aba-tsena sy ny rehetrarehetra, dia mino zay fahanana kitapom-bola entina miasa. Ankoatran'izay efa noresahana teo ny hoe betsaka ny olona ao an-damositsika anatanteraka n'izany fampandrosoana dingan-dava ao Sabotsynamena zany averina embeny tany amin'ny fampielezan-kevitra tany fa misy malagasy, misy vahiny afaka anosika atsika, ary reny etude reny dia efa anisan'ny atao hoe zavatra ngeda be ao anatin'ny fanatanterahana no hoe efa valoriser reny zavatra reny, efa vita ara-teknika, miandry fotoantsika zany sy ny famatsim-bola sy ny hoe ahoana ny fomba natanterahana azy, dia zay manome toky fa matory ny soratanay sy ampiseho anay sary dia tena ho tanterahana tady io fa renivohitry ny district any Sabotsynamena ka tokony miampita any amin'ny 3 izy zany zay atao hoe taona manamarika ny
era-tany mihitsy fa tsy sabotsina mena na Madagasikara fotsiny, tokony efa mba tena miova tanteraka mihitsy ary homendrika an'izany hoe renivohitra ny district zany, ary ho fitaratra tsy eto avaradrano fotsiny fa tena hoe ao anatina Analamanga mihitsy anaovantsika fanamby amin'izay hoe dingan-dava fampandrosoana zay. Anankiray keo Andriamatoa Alain, candidat ben'ny tanàna tolotra ny team ao amin'ny commune Sabotsy-Namehana. Ahoana ny fampitaovana n'ilay commune mihitsy eo amin'ny entina miasa? Tsy resaka afa-tsy ny fiara raha ny hita zany, satria moa ny tena eny mipetraka efa nandritra ny 7 taona mahery ny tenako mipetraka eny, raha tsy tena haiko tsenjery hita eo zao efa tena reraka ny raha ny fiara fotsiny. Inona ny mba viana hoentinao zany mba natsarana zay ka androtsahany ny olona ny vato numéro 2 ho an'ny Andriamatoa Alain amin'ity fifidianana ben'ny tanàna ity. Marina tokoa fa efa tena reraka ny fitaovan'ny commune raha ohatra hoe ny resaka fanalana fako sy ny sisa no resahana, ary le izy koa tsy tena adapté amin'le structuran'le tanàna satria belakelatrano ao Sabotsy-Namehana ao. Dikan'izay zany tsy maintsy mitady camion kelikely tsika androfana ny fako rehetra any anatin'ny elakelatrano rehetrarehetrano, dia amin'izay tsika afaka mampitombo ny dabapako na ny baka ordure. Amin'izao fotoana izao mantsy tsy afaka manao an'izay le commune satria le axe principal ihany no afaka alain'le camion, dia be dia be dépôt sauvage any anaty tanàna any rehefa nandeha tongotra tany zay nandritra ny 2 volana. Zay dia manana fiara miasa manokana amina concessionnaire, zany hoe tsika zany raha hividy fiara tsy hividy fiara occasion be olana fa tonga dia vaovao, satria le occasion amboarin-dava dia lasa vesatra indray ho an'le commune, fa aloha tonga dia vaovao le misy garantie 2 na 5 taona reny, dia amin'izay mandry fahalemana zany ny fitaterana reny fako reny, ary zany tsy resahana fotsiny fa zahay dia efa miaina an'izany amin'ny hoe fampitaovanay manokana manao an'izany hoe maka fiara amin'ny concessionnaire dia mandotsy kelikely anatin'ny 4 volana sy ny ohatran'izay, ary zakany commune tsara zany zavatra zany. Fampitaovana vaovao zany no entintsika, tsy hoe ho ariana akory ny teo aloha fa ho atsaraina ny teo aloha hanao an'le axe lehibe reny, fa ny any elakelatrano tsy maintsy bainina kelikely zany no ampiasaintsika. Taomina fiara marary koa tsy maintsy entina rehefa raikitra ny alerta, misy marary ery belakelatrano Sabotsy-Namehana, le ambulance ao zao ohatra nefa fizambizana, inona no fampanantenana hoentinao sy mivinanao ho an'ny mponina Sabotsy-Namehana manoloana an'izay. Misy marary tsy maintsy entina aty amin'ny Asiera na etsy Anosy avaratra fotsiny ary ahoana ny fandeha. Resaka ambulance zany dia tena hoe maty tokoa izy, fa za amin'izao moa misy PDS dia nampanantena izy hoe hosololy le moteur, dia miandry an'izay tsika. Raha vita fa rehefa ianao mibe ny tanàna ka, rehefa za mibe ny tanàna dia efa teneniko anao rina hoe tsika tsy mividy occasion fa tsy maintsy vaovao zany, dia rehefa avy eo iny zany équipentsika zavatra ambulance équipé koa no ataontsika, satria le ambulance amin'izao brancard ihany misy eo, nefa ny ambulance zany tokony hoe misy an'le atao hoe premier sauvetage, tokony mba misy an'le hoe fanavotanaina kely aloha mandra-pahatonga any amin'ny toeram-pitsaboana, dia zay le atao hoe mety ho maty eny an-dalana le olona raha ohatra, nefa tokony hoe avotra ihany izy raha ohatra iny miankina amin'ny fitondran'Andriamanitra, fa na zany na zany tokony misy azy zany le fampitaovana ao anatiny, farafaratsiny hoe mba oxygène, dia ny olombelona manaraka an'iny koa tokony olombelona compétent, misy infirmier zany ao anatin'iny, dia zay mantsy le atao hoe candidat team, mahalala mahay mahavita, ary zay tsy kisendrasendra nanomezan'ny Flo Marc Ravalomanana mandat, fa tamin'izay nangataka ny candidat dia efa nentinay tany ny vina, nentinay tany ny fahaiza-manao andresena lahatra azy, ka rehefa nojerena izy dia mety ty fa atao candidat ianao. Inona zao reto eny Manarotsoanamehana iny mazavaina kely ve? Le trano ratsy be io zany dia Croix Rouge izy io, zay ny anarany taloha. Efa tena elo io Efa elo io satria mamanay nampisotro kininina tao tany amin'ny taona 20 tany, nandritra ny 15 taona dia nampanao vaksiny tao akaiky ny fiangonana akaiky ny FJKM mihitsy izy io. Dia ny vinanay zany satria io zany le tany efa misy le tany, dia ho avadikay ho CSB le izy, zay le hoe CSB manakaiky ny vahoaka ho an'le faritra andrefan'iny, Andidina, Ambobary, Manaritsoa, Namehana, mba misitraka an'io zany satria le niteneniko teo hoe le CSB any Sabotsy ny misy, raha olona any Andidina zany andeha any Sabotsy andeha hiteraka
somary sahirana ihany lalana any tsy misy latsaka any an-dalana ny zazakely. mety ho latsaka any an-dalana ny zazakely de ampanakekezina azy zany le CSB mba azo an'izay le hoe mba tombon'izay le vahoaka satria mandohetra ny vahoaka mandoaba ny vahoaka aloha mba averina any aminy le vola. Eny ary amaranantsika azy Ramatoa Alain tonga dia atsoko hoe Alain candidat ben'ny tanàna atolotry ny team commune Sabotsy Namena, inona ny fanentanana hoentinao ary izay hoe mba androtsahan'ny olona numéro 2 ao Sabotsy Namena zay sy fanentanan'ny olona mba ho mailo manoloana nyity raharaham-pifidianana ity. Ny fanentanako zany de zao hoe mila le atao hoe nouveau souffle ny commune Sabotsy Namena amin'izao fotoana zao satria hitatsika hoe somary sahirana zany tsika na amin'ny fahadiovan'ny tanàna na amin'ny embouteillage na amin'ny fandriam-pahalemana sy ny sisa hita hoe somary mila fandaminana vaovao io tanànatsika io mila fampandrosoana vaovao dingan-dava le tanànatsika de manentana zany izay hoe andaotsika hiara entana ao anatin'ny firaisan-kina indray anao dingan-dava vaovao ho any amin'ny taona 2024 zay efa marihana teo hoe vanim-potoana lehibe maneran-tany de mba olohany Sabotsy Namena miditra amin'izany taona 2024 zany rehefa vitatsika daholo revina zay tany saina teo ary eny tsy maintsy ho vitaitsika satria ny atsika de hoe fitantanana manakaiky vahoaka, fitantanana miverina any amin'ny vahoaka, ny vahoaka zany no Andriamanjaka. Amin'ny 11 Desambra dia manentana atsika mandehana maraina mandeha mifidy so sanatria avy ny orana dia mety alaindaintsika rehefa tena mikija ny orana hoe avy ny orana ka tsy afaka zay nandeha mifidy de manentana zay hoe vao maraina mihitsy de ndao tanterahana ny adiditsika masina eo amin'ny firenena ary manentana manokana ny tanora mba hanao an'io adidy io satria ianareo tanora no tena hoaviny ity firenena ity ary no hoavinareo no lalaovina ao anatin'io 5 taona manaraka io dia manentana atsika zany hoe andao atao ny adidy amin'ny 1 Desambra ary raha sitrakareo dia candidat numéro 2 team eto Sabotsy Namena manolo tena ampitiavana sy ampanetretena ho ben'ny tanàna ray aman-dreny tsy mitanila ary tsy manavaka ho anareo Sabotsy Namena ho atsika Sabotsy Namena de manentana atsika andao hiara entana amin'ny team tiako Madagasikara. Eny ary soratsika Ramatoa Alain zany zay candidat ben'ny tanàna atolotry ny tiako Madagasikara numéro 2 ao amin'ny commune Sabotsy Namena nitondra an'izay fanazavana izay misaotra anao tompoko tamin'ny fandalovana teto. Saotra betsaka Rina dia makasitraka atsika rehetra zay mijery sy ny eny. Ya de mirary soanao ihany koa mba ho lany soamatsara eny amin'ny commune zay hipetrahana ihany koa moa zany fa dia kintsika amin'Andriamanitra zay anaovam-belomany mpiaino sy mpanaraka ny televiziona ary de ity ny hira fanentanana fampandaniana ny Alain zay numéro 2 candidat ben'ny tanàna atolotry ny team ao Sabotsy Namena fametrahantsika amin'ny veloma mandra-peona samy mitahin'Andriamanitra to plasy tompo avy veloma tompoko. Dingan-davan'ny Sabotsy Namena ndao ifanometanana de miara-tafita mila fanatsarana ny tanàna mila fanatsarana ny fiainana mila mangarahara ny fitantanana izy ilay ben'ny tanàna nala mifandrana mila ben'ny tanàna mitsinjo vahoaka Alain Lesana mila ben'ny tanàna miasa tsara Alain Lesana mila ben'ny tanàna tsy kimanavoaka Alain Lesana mila ben'ny tanàna milay sapinam Alain Lesana Alain etike alana faroa Alain etike alana faroa fiti uize ben'ny tanàna fiti uize ben'ny tanàna Anazavatsika zoky ala fidina fa izy mavita anapantatsa anasoatsika dignatavan'ny Sabotsy Namena miara tafita mila ben'ny tanàna mitsinjo vahoaka Alain Lesana mila ben'ny tanàna miasa tsara
Alain Lessan. Mila be ny tanàna tsy mimanapoka. Alain Lessan. Mila be ny tanàna amilay sapinam. Alain Lessan. Alain etike tanàna faharoa. Alain etike tanàna faharoa. Fidy hoizy Be ny tanàna. fidy hoizy Be ny tanàna. Be ny tanàna. Be ny tanàna. Be ny tanàna. Purchase your tracks today. Vahoaka ny sapinama fandrosoana mananotanina aleo mijery zay mahasoa fidio larina faharoa be ny tanàna tsara toetra be ny tanàna n'olo rehetra tandre maro so diso lalana alaindre tsika notoanana Candidat firasakina Candidat manana vina Alain fiditsike Bentanana tsike Candidat firasakina Candidat manana vina Alain fiditsike Bentanana tsike Alain etike tanàna faharoa. Alain etike tanàna faharoa. Fidy hoizy be ny tanàna. fidy hoizy Be ny tanàna. Purchase your tracks today. Be ny tanàna. Be ny tanàna. Vidio Alain, laharana faharoa ao amin'ny bileta tokana. Io ny atsika e!